Faly miarabantsika tsirairay avy-indray ohatra ity lalobia maraina fa 17 volana desambra ity. Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro lehibe indray ankehitriny. Eny ahafahantsika mandray ny teniny, mandray ny fahasoavany ary mahazo hery ao amin'izany. Renderantsika ny mofinaina io dia vavakisika. I tombon-Andriamanitra io atolotra ianao ny dera, ny laza, ny aza sy ny voninahitra. Sotra anao izay io satria mbola nomena tombom-potoana indray ary nomena tombom-piainana hatrany mba hafany misitraka ny fahasoavanao. Miteza ianao ho eto ankilany ankehitriny ary hamoky zava-tsoa anay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao asan-drato ny faneva. Raina amin'ny Korintiana faharoa toko 17 ny andiny fahavalo sy ny fahasivy manao hoe: fa tsy mahavita ninninona no hitrany marina izahay, fa mpandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay fa ianareo no mahery, ary izao no angatahnay dia ny fahatanterahana anareo. Amen. Andriamanitra dia nanendry apôstôly, nanendry mpitandrina ihany koa, nanendry andeny evanjelistra ireny ary mpampianatra mba hanatanteraka ny olona masina, ho famontananiraka ary ho fampiorenana ny tenan'i Kristy mandra-pahatonga antsika rehetra eo amin'ny firaisan'ny finoana. Hoy Andriamanitra amin'ny vahoakany manao hoe: sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Tokony hitohy mandrakariva noho izany ny asa. Tokony hanao lala mahitsy alehan'ny tongon'ireo mpanaradia azy mba tsy hampipitsoky ny tongotry ny mandringa. Ireo izay miasa ao an'Andriamanitra dia tsy maintsy manao an'izany ampahindrena mba hanitsy ny marokoroko rehetra ao aminy ary amin'ny voninahitra n'Andriamanitra ny Israely amin'ny fijoroany ao amin'ny fahazavana. Amin'izany ny hitondran'ny fiangonany handroso sy hiakatra ary hizotra any an-danitra. Amin'izany koa no hanoritany ny tsipika mazava kokoa izay mampisaraka azy amin'izao tontolo izao. Tsy tokony hisy mihitsy fotoana eo amin'ny tantaran'ny fiangonana izay hampitohem-po-pona an'ireo mpiasa an'Andriamanitra sy hahalany sasatra ka ilazany hoe miadana sy mandry fahizay isika. Ho avy tampoka amin'izany ny fandravana. Mety mandroso ao anatin'izay toa hita ho firoboroboana ny zavatra rehetra, nefa i Satana dia tsy mandrimandry fa mandinika sy manolo-kevitra an'ireo anjely ratsiny mba ampiasana ny famelezana izay ahitany fahombiazana. Arakaraka ny handrosoan'ny asan'ireo vahoakan'Andriamanitra mikery vao masina sy tsy azo zongozonina ka nangana ny fanevan'ny fahamarinan'i Kristy ao amin'ny fiangonana no hahatonga an'ilay fifanandrianana lehibe hiamahery hatrany, hifanandrina ny fisainan'ny andaniny roa, hifandona ihany koa ny drafiny ary hanohitra ny foto-kevitra avy any an-danitra ny foto-kevitra Satana. Ary ao anatin'izany dingana samihafa izany dia hifanandrina amin'ny fahamarinana ny fahadison-kevitra izay tafiendrika samihafa mandrakariva ary azony atao na dia ny olom-boafidy aza dia hovitahany. Noho izany dia tokony hiambina mandrakariva isika mba tsy ho voafitaka. Tokony hianatra mandrakariva ihany koa mba ho ao anatin'ny hafanampo mandrakariva ary tokony hiaina eo ambany fanatrehan'i Kristy hatrany. Ingany izany teny izany hanosikanao ho mailo mandrakariva ihany koa, tsy ho voafitaka na dia olom-boafidy ary ihany koa handeha am-pahamarinana hatrany. Vavakisika, reto Andriamanitra saotranao izay amin'izany teninao izany. Ampio izay hanana fanetretena mandrakariva ary azoto hianatra tsy hanao ho tapahaizana ny amin'ny fianarana ny teninao fa handefitra mandrakariva ny ambom-ponay ary atsapa fa tsy lanay mamina ary tsy lany hianatra ny teninao. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru vile,
miaro